malala ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny herin'ny famelan-keloka, ny herin'ny famelan-keloka, zany no misongadina mofinainantsika anio ato amin'ny filazantsara araka ny MATIO toko 5 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 9. Ny herin'ny famelan-keloka na ny fahefana mamela heloka, zany no hitantsika misongadina eto tao amin'ny Jesoa Kristy raha nanasitrana ray lehilahy mararin'ny paralysisa izy. Raha marina zany dia toy ny lehilahy voageja, voafatotra, tsy afa-mihetsika noho ny aretina ity lehilahy ity, tsy afa-mihetsika ka tsy mahabata ny fandriny, na koa tsika tenena amin'ny fomba hafa manao hoe lehilahy tsy mahatondra tena ho eo amin'ny Jesoa hany ka voatery olon-kafa no mitondra azy, milanja azy, manatona an Jesoa. Noho ny fahitany Jesoa ny finoany rehetra izay nilanja azy, dia ho Jesoa taminy manao hoe matoki anaka, voavela ny helokao. Tatsika zany eo amin'ny andininy 2 tapany farany. Matoki anaka, voavela ny helokao. Am Jesoa Kristy ilay famelanan'ny heloka no ahafahany ity lehilahy tsy mahatondra tena ity hibata ny fandriny rehefa avy eo. Olona voageja, voafatotra, mila ny hery sy ny fahefan'ny famelan-keloka mba hivahany ahatonga azy ho afaka amin'ny aretiny koa azy. Io famelan-keloka io no ilaina hanasitrana azy. Ny fanasitranana voalohany izay atao amin'ity lehilahy ity dia ny fanasitranana ny ara-panahiny, ny famelanany helony, fa rehefa afaka ny fanahiny dia ho sitrana miaraka amin'izay ny nofony. Jesoa Kristy mamela heloka, matoki anaka, voavela ny helokao. Na dia no heverin'ny mpanora-dalàna fa miteny-dratsy, manao ny tenany ho Andriamanitra, miambo anana ny fomba an'Andriamanitra aza Jesoa Kristy, dia asehony mazava mihitsy, eny, tsy diso ny fiheveran'izy ireo, fa Andriamanitra izy ka manana fahefana hamela heloka. Io famelan-keloka io no fototry ny fahafahana rehetra. Io famelan-keloka io no mahatonga ny olona ho olona afaka indray. Io famelan-keloka io no tsy ampy, tsy misy, ka mahatonga ny olona mbola hitoetra ao anatin'ny aretiny, hitoetra sy holanjaina eo ambony farafara mandrakariva, tsy mahalanja tena, fa mila olona hafa ilanja azy. Rehavako malala ao amin'ny tompo. Marobe tokoa ny kristianina, marobe ny olona izay mbola voafatotra, tsy mahetsika tahaka n'ity lehilahy nararin'ny paralysisa ity. Mbola maro no tsy mahetsika eo anatrehan'ny fahotana, tsy mahetsika eo anatrehan'ny aretina, tsy mahetsika indrindra eo anatrehan'ny areti-pana maro samihafa.
tsy mahafindra tena eo anatrehan'ny fangejan'ny asany satana amin'ny endriny maro samihafa. Ilaina ny ahazahoana zany famelan-keloka izany. Io no fanalahidy atolotra Andriamanitra hitondra ao amin'ny tena fanasitranana, ny fanasitranana tanteraka. I Jakoba ane dia efa nanamafy zany any amin'ny epistily izay nosoratany. Hoy ny filazan'i Jakoba manao hoe misy marary va eo aminareo, aoka izy akan'olony amin'ny fiangonana, ametra tanana aminy izy dia ho sitrany reny, ary raha nanota izy dia avela ny elony, ary raha nanota izy dia avela ny elony. Ravako malala ny tompo ny aretina izay mety ho endrika ivelany, symptôme ivelany fotsiny ihany, mahazo atsika tsiraray avy, dia tsy maintsy mila ny famelan-keloka. Ilay famelan-keloka no manafaka atsika amin'ny fatoran'ny satana. Ilay famelan-keloka no mahatonga atsika tsy mahatsangana, tsy mahajoro. Mila lanjain'olona mandrakariva. Zareo tsara, vao niteny fotsiny Jesoa hoe voavela ny elokao, dia afaka mibata ny fandriny ilay nararin'ny paralysisa. Voavela ny elokao, mitsangana betao ny fandrina. Tsisy fanasitranana hita maso natao teto fa ny famelan-keloka no nanasitrana azy. Onakory avako malala efa nomen'ny tompo sy nampitany tompo zany fahefana mamela eloka izany. Anjarantsika ihany koa no mamela ny eloko ny namantsika, mamela ny eloko ny ireo izay manodidina atsika, mba hahatonga azy ireny ho afaka amin'ny fatorana izay mbola mangeja azy, hahatonga azy ireny ho afaka hilanja, hibata ny fandriny, hahatonga azy anapahasitranana. Bebe ny olona, mety misy olona any mbola lanjaina, mbola eo aparafara foana satria tsy avelanao eloka. Mbola misy olona any tsy mahita fiainana, tsy mahita fiadanana satria tsy avelanao eloka. Androany niza anananao olana, na iza izay mifandray aminao ka hitanao misy disadisa, misy zava-manahirana, avelao ny elo, mba ho afaka hibata ny fandriny, mba ho afaka hanam-piadanana, hitovy amin'ny sokajin'olona rehetra izy. Baiko sy adidy nomeny tompo atsika zany ry havana, andeha ho tanterahantsika amin'ny fanetretena. Eo an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra, isaoranay ny anaranao lay efa namela ny elokay hatramin'ny voalohany. Ianao lay Andriamanitra nampianatra anay momba ny famelan-keloka, tsy hatramin'ny hoe impito, fa hatramin'ny impito amin'ny fitopolo, ka dia navelanao eloka izahay, nodiovinao, nosasanao, nomenao famondram-po tsy hita fetra, tsy hita lany. Vavaka ho an'ireo izay mafo, ireo izay mpanao lolo-po, ireo izay mitady valifaty mihitsy aza eo amin'ny fiainany andavanandro, indrindra fa kristianina. Omeo azy ireny koa ny fanahinao masina, azahoany hiaina ny famelan-keloka. Vavaka manokana eo anivon'ny firenena, amin'izao akatoko ny fankalazana ny fetim-pirenena malagasy izao, mba hay famela ny malagasy, ary ny vavaka izay mba hay famela ny mpitondra
mba tsy hisy anana ny fanahy ny valifaty fa tsy mahatsara ny taminay, tsy mahatsara ny firenenay izany. Dia izany tompony mivavaka angatanay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy, ilay efa niteny taminay manao hoe matoky ianaka voavelany eloka. Amen.